efitra ny arahabatoko raha ny sary azo amin'ny zanabolana dia misy rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao izay anamora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika maninka amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ny any amin'ny tapany atsimo iny ihany no somary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina indray ny orana amin'ny amorontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny orana any amin'ny faritra hafa moa dia saika mbola hitoetrany ho amin'ny rampitso sy ny zoma indrindra ho an'ny afoatany amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefany Madagasikara. Etsakilan'izay ihany koa dia misy fiforonana andro ratsy indray ao amin'ny tendrony atsinana amin'ny faritra masina misy atsika ao. Tsy akaty Madagasikara izy io ary tsy ahakasika atsika ihany koa ka tsy ho resahantsika betsaka ny mahakasika azy. Finantetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsepriany dia saika azo orana tandrifindroana amin'ny voamaraina ny any amin'ny motsiraka amin'ny faritra Sofia sy Boeny raha toa ka andrahoana vitsy na ebalika be masoandro any amin'ny faritra hafa aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Mety azo orana tandrifindroana ihany koa ny voamaraina ny motsiraka amin'ny faritra Ivatovavy, Fitonany, Atsimo-Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Vinantetry ny andro ny tolakandro kosa indray ary dia saika ho maina aloha ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sava sy ny tendrony avaratra ary ny tapany atsimony Madagasikara iny. Ny faritra hafa moa dia miandrano orana tandrifindroana mety arahankotroka hatrany. Vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 9 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 12 degré motsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, anainky 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Vinantetry ny andro amin'ny zomary dia saika ho maina hatrany aloha ny any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iny. Ny orana tandrifindroana mety arahankotroka kosa dia mbola hitoetra hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny faritra avaratra atsinanana sy morontsiraka afovoany atsinanana. Andrahoana amin'ny ankapobeny mety hisy any ny herjika hisina orana tandrifindroana indraindray ho an'ny faritra loatra mangoro, Analamanga, ny ilany atsinanana amin'ny faritra Itasy, Vakina, Karatra ary any Vatovavy. Raha mahakasika ny maripana manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana, anainky 17 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, torak'izay ihany koa ny any amin'ny manodidina ny faritra Melaky. Vinantetry ny andro amin'ny sabotsy no maranantsika sahady dia azo vahana indray aloha ny avaratraza vokatr'izay azo orana malefaka ny any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny orana tandrifindroana mety arahankotroka kosa dia tombanana mbola hitoetra hatrany any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana ary ny ilany andrefany Madagasikara. Hiverina andrahoana amin'ny ankapobeny ny amin'ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny tapany atsimo nosy moa dia mbola ho maina hatrany ny andro. Vinany maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 19 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra hatramin'ny 17 na 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinantetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.